neti antany mandalo fotsiny any tsy misy mahalala ny farany nomena fanaizao ny tsiraray manana foianao naona no manavaka sarafity fazavela mufate musat fanitumpane miatra marari sarafity mandalo fotsiny any tsy misy mahalala ny farany nomena fanaizao ny tsiraray manana foianao naona no manavaka sarafity fazavela mufate musat fanitumpane miatra marari
isaoranay Jehova tomponay isaoranay isaoranay andriamanitray fa be fititonay nitotianay panjaka ty mpamindra foderana ianao isaoranay 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 fa be fiantra ianao panjaka be fity isaoranay isaoranay ny tomponay isaoranay isaoranay ny tomponay vitany aty mandray fitahiana ny lanitrary mamoaka ny soa ka misy toko ny vokatra tsara Jehova tsy toa manambinanay perana ny anaranao andriamanitray efa liza aiza manao ny iranay isaoranay andrianana harenay panjaka be fity terana ny anaranao andriamanitray efa liza aiza manao ny iranay isaoranay andrianana harenay panjaka be fity isaoranay Jehova tomponay isaoranay andriamanitray fa be fitonay nitotianay panjaka ty mpamindra foderana ianao isaoranay isaoranay fa be fiantra ianao panjaka be fity isaoranay ny tomponay isaoranay ny tomponay alady 7 ny volana marsa 20 alady 5 amin'ny karima ny oriavana saotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mankalaza sy manome voninahitra ary miaona amin'ny tompo amin'ny alalan'izao fampivavahana izao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo rehetra ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika amen. Hanatona ny tompo isika ankalaza azy. Tao amin'ny lalina no niantsokanao Jehova, Tompo, heno ny feoko. Aoka ny sofinao iaino tsara ny feon'ny fifonako. Raha nandinika eloka ianao Jehova, iza no ajanona Tompo? Fa eo aminao no misy ny famelan-keloka mba hatahorana anao. Niandry an'i Jehova aho, niandry azy ny fanahiko, ary ny teniny no anatenako. Ny fanahiko miandro ny Tompo, mihoatra noho ny fiandro ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandro ny mpiambina ny maraina. Manantenany Jehova ry Israely, fa eo amin'i Jehova no misy famonram-po sy fanavotana be, ary izy no alavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen.
Tsaroanay tokoa izaho, nisoabeno rasina, tsy tapaka vitamina, riandrianana arina. Nilasa itodiana, di mampiseho avoko, ny tanam-pitiavana, miaisa di manasoa. Aokary ara ivavaka isika. Andriamanitra o rainay izay ny an-danitra, niteranao sy mankalazanao izay rehetra. Indro tafahoana indray amin'ity alahady maraina ity, no ny fahasoavanao sy ny famondram-ponao. Verina natrapa-monjena izay rehetra, miaraka amin'ny ankohonana isa-tokantrano. Misaotra anao izahay no ny amin'ny arem-panahy, izay natolotra ho anay nandritra ny herinandro lasa iny, ka na dia confiné ao tokantrano azahay, dia afaka nigoka ny amamy ny hatsaranao, amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fiainam-bavaka. Misaotra anao amin'ny fona rehetra izay, satria dia tsapanay fa mitombo ny fiambona ny ankohonana, miverina ny fifankatiavana isa-tokantrano. Miara-miasa aso tokoa tompo ny zavatra rehetra, izany ny falianay, ary izany ny isaoranay mandrakariva. Misaotra anao izay ny amin'ny valim-bavaka rehetra nomenao izao tontolo izao. Misaotra anao satria efa akaiky tokoa ny fahitana izay ho fanafana amin'izao aretin'izao. Kanefa mino izahay fa ilay ranon'i Jesosy Kristy sarobidy no tena hanafaka izao tontolo izao. Ka tsy ny marary ihany no afaka, fa izao tontolo izao mihitsy no afaka amin'ny fandritry ny fahotana sy ny fahafatesana. Misaotra anao sahady izay tompo, satria dia efa mampanantena anay izany. Fa raha maiky ny fahotanay izahay, dia matoky sy marina fa mamela ny elokay ny tompo Andriamanitray. Ka misaotra anao sahady, satria tsapanay no izany fampanantenana izany, fa Andriamanitra mamindra fo sy mamela eloka ianao. Ankehitriny raha manatanteraka izao fampivavahana izao izahay, mangataka ny fitaren'ny fanahy masina mba hitaridalana ny rehetra, ka tsy ho verimaina foana anie ny fiombonanay ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay rehetra izany vavaka izany. Amen. Bonjour à tous, nous allons commencer par une prière. Seigneur, merci, car aujourd'hui nous pouvons encore te célébrer. Pardonne-nous de tous nos péchés, Seigneur, que ce soit en pensée, en parole ou en action. Que ces 5 minutes de prédication soient bénéfiques pour chacun de nous et que nous en tirons une leçon. C'est en ton nom que nous ferons cette prière. Amen. Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un thème
qui s'intitule « Je veux rester à côté de toi ». Les versets bibliques que j'aimerais vous partager en ce dimanche de carême et en ce moment de confinement se trouvent dans le livre des psaumes. Psaume chapitre 16, verset 11, qui se lit au nom de Jésus. Heureux l'homme qui sait jouir de la présence de Dieu. Il a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Pour illustrer ce verset, je vais vous raconter une histoire. Un petit garçon avait pris l'habitude de venir très souvent devant la porte du bureau de son père, car son père était obligé de travailler à la maison. Le petit avait toujours une demande à faire auprès de ce dernier. Un jour, des petits coups répétés se firent entendre à la porte. Toc toc toc. Entre! Crie le papa. Comme l'enfant restait silencieux, au milieu de la pièce, il lui demanda. Eh bien, parle, dis-moi ce que tu veux. Oh, rien, papa. Comment rien? Alors n'aie pas peur de me dire ce que tu es venu chercher. Mais rien, papa. Je voudrais seulement rester avec toi dans ton bureau. Je ne dirai rien. Je ne ferai pas de bruit. Mais j'aimerais tant rester avec toi dans ton bureau. Dis, papa. Ému par une telle demande, le père donna immédiatement la permission. Le petit garçon s'installa dans le coin du bureau avec son jouet, tout en veillant à ne pas déranger son papa. Mais à la fin, le papa se rapprocha de son fils et jouait avec lui. On peut s'imaginer combien ce père fut heureux de sentir que son enfant venait le trouver et restait à ses côtés, même quand il n'avait pas formulé aucune demande particulière. Cette histoire illustre l'exemple pour tant de gens, et même de chrétiens, qui ne viennent jamais à Dieu, et que lorsqu'ils en ont besoin de sa protection ou d'une bénédiction, le reste du temps, ils l'oublient et se passeraient facilement de sa présence. Chers enfants, chers jeunes, soyons comme cet enfant, se rapprocher de Jésus par nos courtes prières, se rapprocher de nos parents sans rien demander, mais juste tisser le lien familial. Faites que cette période de confinement soit un moyen pour nous réconcilier avec nos proches. Le vrai bonheur est d'être avec Dieu. Et ce bonheur, tu peux le partager avec ta famille. À Dieu seul la gloire. Amen. Prions. Merci Seigneur pour ce temps de 5 minutes que tu nous as accordé. Merci car grâce à toi, nous avons appris un peu plus sur toi et nous espérons pratiquer ta parole, Seigneur. Merci car tu écoutes nos prières, tu es toujours auprès de nous chaque jour, malgré les péchés que nous commettons. Merci car tu nous protèges de tout mal en ce temps de coronavirus, cette maladie qui se propage dans l'air. Tu nous bénis comme nous te bénissons, Seigneur. C'est en ton nom que nous faisons cette prière. Amen. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es le roi des rois, créateur du ciel et de la terre. Merci car tu nous aimes d'un amour infini. Donne-nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions accomplir ta mission, Seigneur, celle de prêcher ta parole. Seigneur, en ce temps de crise, nous les jeunes et enfants sommes en grande difficulté, que ce soit au niveau travail pour les plus grands et surtout au niveau scolaire pour les plus jeunes. Seigneur, donne-nous le courage, la force, la sagesse et l'intelligence afin que nous puissions faire tous les travaux demandés, qu'on soit toujours concentrés dans nos études malgré cette situation de crise. Seigneur, demeure en nous, fortifie-nous. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous faisons cette prière. Amen. Ya, kiva vakitika. Andriamanitra, sotranao izay no ty fotoana nomenao an'ity ahafahanay mitera sy mankalaza ny anaranao. Sotranao izay fa mbola afaka mamaky ny teny soratra masinao. Ary noho izany dia mangataka ny fanahinao masina izahay Tompo, mba hiosaka aminay, ahafahanay mandre ny hafatra tianao ambara aminay anio.
mitondra bavaka koa zahay tompo ho an'ireo mpanomponao izay hamaky mizesy ny teny soratra masinao. Ianao re tompo ampahery azy ireo. Mivavaka koa zahay tompo mba hampaharizinao ny mpitandrina izay tory ny teninao aminay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao no nampianezany tavaka izany. Amen. Ezekiel toko 7:30 andininy 12 ka atsahatra amin'ny andininy 14 amin'ny anaran'ny Tompo. Koa maminany ka atovy amin'ny hoe izao no nazainy Jehovah Tompo. Indro re oloko, izao no hanokatra ny fasanareo ary himpakariko avy amin'ny fasanareo ianareo ka dia ho entiko any amin'ny tany Israely ka dia ho fantatrareo fa izao no Jehovah raha manokatra ny fasanareo aho re oloko ka mampiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah mefa niteny sady natanteraka izany hoy Jehovah. Amen. Dia mbola ho toizantsika ny famakiana soratra masina. Izany dia ho hitanareo amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Romanina toko 9 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ianareo ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo, na dia maty ihany aza ny tena no ny ota, dia fiainana kosa ny fanahy no ny fahamarinany. Ary raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, aoka horentsika ny filazantsara araky ny Jaona toko 12 andininy 1 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy lehilahy anankiray narary dia Lazarosy avy tany Betania, tanànan'i Maria sy Marta rahavaviny. Maria dia ilay nanositra ny Tompo tany menaka manitra sy namoaka ny tongony tamin'ny voalohany. Ary Lazarosy anadany no narary. Ary izy miravavy dia naniraka tany amin'ny Jesosy nanao hoe Tompoko, indro marary ilay tianao. Ary rehefa reny Jesosy izany dia hoy izy, tsy ho fahafatesana no antony izany aretina izany, fa ny ampisehoan'ny voninahitran'Andriamanitra mankalazana ny zanak'Andriamanitra. Ary Jesosy tia ny Marta sy ny rahavaviny ary Lazarosy. Koa noho ny reny Jesosy fa narary Lazarosy, dia mbola nitoetra indroandro teo amin'izay nitoerany ihany izy. Rehefa afaka izany dia hoy izy tamin'ny mpianatra, andeha isika ho an'ny Jodia indray. Hoy ny mpianatra taminy, Rabio, voaingana teo no nitadiavin'ny jiosy torabato anao ka akany indray va ianao? Jesosy namaly hoe, tsy 12 va ny ora amin'ny indray andro. Raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy matafitohana izy fa mahita ny fahazavana izao tontolo izao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohana izy satria tsy misy mazava ao aminy. Izany no nolazainy, ary rehefa afaka izany dia hoy izy taminy, matory Lazarosy sakaizatsika. Ka andeha moa azy ao, dia hoy ny mpianatra taminy, Tompoko, raha matory izy dia ho tsara ihany. Nefa Jesosy nilaza ny fahafatesany, fa nataon'izy ireo kosa fa ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso no nilazainy. Ary tamin'izany Jesosy dia nilaza tsotra taminy hoe maty Lazarosy. Ary faly eo noho ny aminareo satria tsy teo aho mba hinonareo fa andeha isika akany aminy. Dia hoy Tomasy izay atao hoe Didimo tamin'ny mpianatra namany, andeha koa isika mba hiara-maty aminy. Ary noho ny tonga Jesosy dia hita ny fahefahany levina efarana izy. Ary Betania dia atao akaikin'i Jerosalema, tokony ho 12 stadio no elanelany. Ary maro tamin'ny jiosy no efa tonga teo amin'ny Marta sy Maria hitsapa lahelo azy noho ny amin'ny anadahiny. Ary Marta raha nandrefa tamin'i Jesosy dia nandeha nitsena azy fa Maria kosa nitoetra tao an-trano. Ary hoy Marta tamin'i Jesosy, Tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko.
Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona no angatainao amin'ny Andriamanitra dia omen'Andriamanitra anao. Hoy Jesosy taminy, hitsangana ny anadahinao, fa io Marta taminy. Fantatro ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Hoy Jesosy taminy, izao no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy, eny tompoko, mino aho fa ianao no Kristy, zanak'Andriamanitra, ilay ho tonga amin'izao tontolo izao. Ary rehefa nilaza izany izy dia nilasa nandeha ka niantso mangingina ny Maria rahavaviny, nanao hoe, tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ary raha vao nandre izany, Maria dia nitsangana faingana izy ka nakeo aminy. Fa Jesosy tsy mbola tonga tao an-tanàna fa mbola teo amin'ilay nitsenan'ny Marta azy ihany. Ary ny Jiosy izay tao amin'ny Maria tao an-trano ka nisapalahelo azy raha nahita azy nitsangana faingana ka nivoaka, dia nanaraka azy satria nataony fanakany amin'ny fasana hitomany ihany izy. Ary Maria rehefa tonga teo amin'izay nitoeran'i Jesosy ka nahita azy, dia niankohaka teo amin'ny tongony ka nanao taminy hoe, tompoko, raha teto ianao dia tsy maty ny anadahiko. Ary Jesosy no nahita azy nitomany sy ny Jiosy izay niaraka tamin'ny nitomany koa, dia vonto ny fanahiny ka torakovitra izy. Ary hoy izy, aiza moa no nandevenanareo azy? Dia hoy ireo taminy, tompoko, andeha izaho. Jesosy nitomany dia hoy ny Jiosy, akory tia be ny fitiavany azy? Fa hoy ny sasany, moa tsy an'ilay ty izay nampahiratra ny mason'ilay jamba fa ny manao izay tsy ho nahafaty andra lehilahy ity? Dia voto indray ny fanahin'i Jesosy, ka nakeo amin'ny fasana izy, ary zohy izany sady misy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabavy ny maty taminy, tompoko, maimbo izy izao fa efa efarana izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra? Dia nesory ny vato. Ary Jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, ray eo, misaotra anao aho fa efa nihaino ahy ianao. Raha izao dia fantatro fa mihaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany, mba hinony fa ianao no naneraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feo mahery hoe, ry Lazarosy, mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafemo sara koa ny tavany. Hoy Jesosy tamin'ny olona, fa ao izy ka avelao andeha. Ary maro tamin'ny Jiosy dia ireo nakeo eo amin'ny Maria ka nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nakany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Andeha ho fanamafisana ny finoantsika dia hiara-iombona hanonona ny fanekam-pinoana apôstôlika isika ry havana. Mino an'Andriamanitra ilay tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokony atontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, naterako Maria Viritsiny, nijara vampaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny Asijaliana, maty ka nalevina, nidana tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ilay tsy toa, avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombonan'ny olona masina, famelan-keloka, fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Zai utumpuina, madra
ry havana malala ny teniny soratra masy ny fampizarantsika dia izay voasoratra ao amin'ny filazantsara ny soratany Jaona toko 2:20 ka ny 7:10 no iangatsika ampitana ny afatra. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Ary no tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hefarana izy. Ary no tonga Jesosy dia hitany fa efa nilevina hefarana izy. Lazarosy confiné tao am-pasana. Everiko ry havana fa mifanojo tsara amin'ny zavatra atrehiny isaky ny ankohonana, atrehiny isam-batan'olona, indrindra atrehin'ireo marary any amin'ny hôpitaly izay mety mahita izao toriteny izao ny zava-misy izay niainana tamin'izany fotoana izany. Marina fa tao am-pasana Lazarosy, efa olona maty izany. Kanefa zavatra hitantsika eto dia rehefa tonga Jesosy dia toy ny olona mitsabo olona any amin'ny réanimation izy. Ka indro ilay Lazarosy confiné tao amin'ny réanimation dia novelonin'i Jesosy ary dia velonaina soamantsara. Isika rehetra ihany koa dia mety confiné ao amin'ny isa-tokantrano, confiné ao anatina chambre, mety noho ny aretina tokoa izay toy ny coronavirus ankehitriny, izay toa ianao samy rery sisa ny miady, toa tsy afaka mikasikasika anao akory aza ny akaiky anao sy ny olona tianao. Ny toka-monina samy rery satria marefo ara-pahasalamana. Kanefa tsy dia voatery zany aretin'izany ihany fa mety aretina hafa ihany koa izay ianao samy rery no afaka mizaka azy. Adi-panahinao samy rery ary adi-tsainao samy rery. Mety zavatra hafa ankoatra ny aretina satria mety aretin'ny fanahy ihany koa. Ry havana malala, manana hafatra ampitainy aminao ny tompo. Ao anatin'izany trangan-javatra sy toe-javatra samy hafa izany isika ankehitriny. Andeha ary, hanana fanantenana, fa manana hafatra ho antsika rehetra izy. Ary vaovao mahafaly, izay tian'Andriamanitra ifampizarana amintsika. Tantara mampalahelo, kanefa toa ohatry ny nahafaly tampoka indray ny mahita ny tantara ny Lazarosy izay nanana anabavy dia tsy iza fa i Marta sy Maria. Nifanakaiky am-po tamin'i Jesosy izy ireo. Ary teo am-pamakiana ny filazantsarany Jaona toko 2:20 sika dia nahita fa dia tena akaiky ny fon'i Jesosy izy ireo. Ary hitantsika fa nitomany mihitsy Jesosy rehefa maty Lazarosy. Manambara zany fa akaiky an'i Jesosy reto olona ireto. Zay no hafatra voalohany. Ry havana malala, ny olona manakaiky an'i Jesosy ary ny akaiky an'i Jesosy dia fantany tsara mihitsy ny mahazo azy. Ary zay ilay niresantsika teo amin'ny Jaona toko 2:15 izay ambaran'ny mpandinika fa anisan'ny andinin-tsoratra masina fohy indrindra ato amin'ny testamenta vaovao ilay hoe Jesosy nitomany. Midika izany fa ilay Jesosy ivavahantsika ry havana dia mahita ny maharary atsika, mahita izay mahazo atsika ankehitriny, ary dia honena ny fony mahita anao, mahita ny havanao, mahita ny ankohona atsika ao anatin'izao sehatra izao, mahita izao tontolo izao mihitsy azy. Honena ny tompo. Afatra lehibe voalohany zany ry havana, izay fampizarana aminao fa ny Jesosy izay ivavahantsika dia tsy lavitra atsika
fa miaraka ory amintsika izy, miara-marary amintsika izy. Ary izy raha teo aza ny fa ory talohantsika, satria niatra tamin'ny avokoa zay heverina fa fangiry firiana tsy ho zakan'ny olombelona rehetra. Niatra tamin'ny avokoa zay heverina fa confinement samirery, mba nanantenan'ny mpianatra ihany ane Jesosy. Endao isika hiara hivavaka, hiara hizaka ty fahoriana ity. Kanefa de natory ny mpianatra. De nionina Jesosy manao hoe matory ihany aza. Ry havana malala, zany Jesosy efa niaritra sy niafy ny zavatra rehetra zany koa ankehitriny. No mampafantatra atsika fa fantany mahazo atsika. Efa niaritra taminy zany. Ary de miombona feno aminao ao anatin'izay mahazo anao izy ankehitriny. Ny afatra faharoa lehibe zay fampizarantsika tsy hoe honenina fotsiny Jesosy de mijanona eo izy. Tsisy fandraisana andraikitra. Fa hitantsika teto ry havana, fa tena nandray andraikitra tokoa Jesosy rehefa nahita ny alahelo reto akaiky ny fony. Izy rehetra nieritreritra, ary zany ny zavatra nambarany reto anabaviny manao hoe raha teto mantsy ianao tompo de tsy ho faty Lazarosy. Kanefa inona ny tenin'i Jesosy nampahirezana azy? Matory Lazarosy, andeha hamo azy aho. Ny teny frantsay ampiasainao ry havana dia se mettre debout. Zany hoe tahaka ny olona mifo, ka mifo am'le toromasony dia mitsangana izy noho ny maraina. Midika zany tsy manamaivana akory Jesosy ny zavatra mahazo atsika, fa eo anatrehan'le Jesosy zay akaiky atsika. Mihoatra lavitra ny herin'ny teniny sy ny fahefan'ny teniny manamaivana atsika. Mampisava zay veritsika fa manafesatra ny fotsika. Isika miteny hoe maty, Jesosy miteny hoe matory. Zava-dehibe zany ry havana. Ahatsapatsika fa le Jesosy ivavahantsika zay miteny manao hoe zao ny fananganana ny maty sy fiainana. Zay mino ana de maty aza de ho velona indray. Ary zay rehetra velona ka mino ahy de tsy ho faty mandrakizay. Zany tenin'i Jesosy zany de mampita amintsika. Fa nalainy teny heveritsika fahafatesana amin'ny andro farany azany. Ka anangana izao rehetra zao, anangana izao tontolo zao zay rehetra ponina teto amin'izao tontolo zao, hitsangana amin'ny maty ane Jesosy. Ny fanontaniana mipetraka napetrany tamin'ny Marta de hoe mino zany va ianao? Ny voambola nampiasainy eto dia hoe matoky zany va ianao? Matoky tsy misy fepetra izany tenin'i Jesosy zany va ianao? Matoky zany ve isika fa le Jesosy zay mahita ny manjo atsika dia afaka manome atsika ny fandraisena, fa izy le nandresiny fahafatesana, ary izy le handresiny fahafatesana sy ny heriny, ampiariary zany amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty, de afaka manome atsika ny fandresena de ny ankehitriny. Ka hivoaka avy ao amin'ny confinement ny fasanao io koa ianao, ho foazon'ny tompo amin'izany toromasonao zany koa ianao, ka tsy olona misalasala eny amin'ny finoana, tsy olona zay mitady hemotra amin'ny finoana, olona mitady tsy ho resy lahatra intsony amin'ny fanarana ny tompo azy, fa indro Jesosy manangana anao ho tonga olo-baovao indray, hatoky ny tompo hatramy fahafatesana. Havana malala, mino zany va ianao? Matoky zany tenin'Andriamanitra zany marina ve isika? Zavatra manaraka zay azontsika raisina ihany koa ry havana. Ny amin'ny fandraisana andraikitra nataon'i Jesosy de tsy niasa rery izy, fa nantsony ny olona hoe aiza izy no milevina, de lasa niaraka tamin'ny olona tany izy. Rehefa hitan'i Jesosy de hoy izy manao hoe esoro ny vato.
niantso any Lazarosy izy. Ry Lazarosy mivoa. Avy eo nampandraisy ny andraikitra indray reo mpiara-miasa tany reo olana antsony. Esory ny lamba. Esory zay verina fa mamatopatotra an'ilay olona. Lazarosy efa nilevina nitry ny efatr'andro, efa mamofony ary mivoaka fofony, efa verina fa efa loho. Ry havana malala, raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany raha olona any amin'ny réanimation dia hoe efa andrasana fa efa ho faty. Mba mieritreritra ihany ianao mahita an'ity tantara ity, hoe tsy mba azon'i Jesosy atao ve zany amin'izao vanim-potoana izao? Eny ry havana, misy tokoa rehefa nijoro vavolombelona, fa tsy voatery efatr'andro ihany izy ny tao anatin'izany koma efa hoe andrasana ho faty zany, efa tena maty mihitsy aza. Mety misy naharitra herinandro, misy maharitra mety ray volana aza angamba na amataonany. Fa dia naverin'Andriamanitra ny réanimena tahaka ny nataony tamin'ny Lazarosy. Samihafa n'antsoina hoe réanimation sy résurrection. Ny nahazo an'i Lazarosy dia réanimation, zany hoe velona izy, afaka niaina iaraka tamin'ny olona, fa izao mbola maty ihany izy, ary miandry tahaka antsika rehetra ny amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Ry havana malala, zay ny mahatonga an'i Jesosy manao karazana fanoharana eo amin'ny voalohan-dohany fampianarana eo, amin'ny 9:7 sy ny 9:10. Hoy izy manao hoe, raha misy mandeha amin'ny atoandro dia tsy mba tafitohiny izy, fa mahita ny fahazavany zao tontolo zao. Fa raha misy kosa mandeha amin'ny alina dia ho tafitohany izy, satria tsy misy mazava ho aminy. Midika zany fa eo ampamakina ity tantara sy zavatra misy ity isika dia mampahatsiaro i Jaona amin'ny alalana fanambarana ny teny Tompo manao hoe, aoka ny fanahy masina hitsilo anareo tsara, ka tsy sanatria ianareo ho voafandrika ka handray antendrony izao zavatra misy nataon'i Jesosy tamin'ny Lazarosy zao, ka zay rehetra atsangana na zay entina ambavaka dia tsy maintsy voatery hitsangana amin'ny maty na ho réanimé avokoa. Fa ny zavatra ataon'i Jesosy dia nanam-porofo kosa, fa manana fahefana amin'ny fahafatesana izy. Nambarantsika teo fa misy tokoa ny velona indra, satria anehoana ny voninahitr'Andriamanitra zany, fa tsy ny voninahitra olombelona. Ary zany ny mila fitarihan'ny fanahy masina tsara eo mpamakina itony fahagagana nataon'i Jesosy itony. Ry havana malala, fitsanganana amin'ny maty amin'ny lafiny ara-panahy indrindrindrindra, ny tena afatra lehibe raha miteny an'izany Jesosy hoe resaka mazava, fahazavana, mitsilo anatintsika izany. Fa isika ihany koa dia mety confiné miaraka amin'ny fahotana, ka mamofo ny fahotanao isika, tehirizitsika ao anatintsika ao, zay verina fa endrika fahotana efa manimba ny fo ampanahintsika, efa mamotika ny fo ampanahintsika, mamotika hatramin'ny tokantramonao aza. Ka ny confinement ataontsika, confinement ny olona izay miara-miaino anatin'ny fahotana, miombona ao anatin'ny fahotana. Ankehitriny Jesosy dia miteny amin'ny ankonanao koa, mivoa ao anatin'izany fahafatesana izany. Ry havana malala, engany ny confinement zay ataontsika ankehitriny, mba confinement efa novain'i Jesosy, ka endry Jesosy miara-monina ao amin'ny tokantranontsika, ka mba tokantrano feno fifaliana, tsy fasana sanatriny izany ny ao tokantrano, ka olona reraka ara-panahy, olona kivy, olona sorena miaina anatin'ny fahafatesana, olona mitomany. Tsy izany no tiany Jesosy iainantsika raha mamangy ianao isa-tokantrano izy ankehitriny. Ry havana malala, andeha ho sokafantsika midanadana ao amin'ny Tompo, ny varavara ny tokantranontsika, tsy andry olona akory isika,
hanokatra izany fa isika ao tokantrano no miara-mamoza ny varavara ny tokantrano, ny tokantranontsika voalohany dia ny fotsika. Ry havana malala, mety tsy ho vitanao samy rery koa nefa zany, ka hoe anao samy rery tompo tsy vitako zany, fa mety mila ny fanampinina manao anao, mety ny ray aman-dreninao no hanampy anao mba hahatonga anao hiverina amin'ny tompo ka handray an'ny tompo. Mety ny olona miantso anao an-taribiana mifampiresaka aminao, ary zay le Jesosy miara-miasa ry havana. Isika ihany koa dia antsoin'i Jesosy mba hiara-miasa, satria misy olona tokony ho vahana, tokony ho afahana, asorina zay mety tady mangeja azy na lamba mangeja azy, akodiny vato. Isika no antsoin'i Jesosy koa hiara-miasa mba hanafaka ny olona amin'izany. Afaka malala. Ary raotiny ny fotoana azontsika mifandray amin'ny alalan'ny telefona sy ny réseaux sociaux na ny Skype na ny Facebook, mba ho fitaovana eo am-pelantanan'ny tompo isika ka hitondra fiainana ho an'izay mety miaino anatin'ny fahafatesana. Havana malala ny tompo, matokiza ny tenin'i Jesosy zany, fa izy ny fananganana ny maty sy fiainana. Raha mino azy ianao dia manana fiainana mandrakizay deny zao. Raha mino azy ianao ary matoky azy, na tsy maintsy ho avy aza ny fahafatesana. Fitsanganan'ny tena amin'ny maty, fanantenana ho antsika rehetra zany. Ry havana malala, mahere zary ao anatin'izao confinement zao ianao. Confinement avec Jésus. Confinement dirigé par Jésus. Confinement avec la joie de Jésus. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho aminao any ny teniny. Amen. Iombona amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika ry havana. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, misaotra anao zahay amin'ny teny sy mafaly no menao anay androany. Mampahery anay ny teninao mba hatoky ny teninao zahay, hatoky an'ilay Jesosy Kristy izay mahalala ary ontsa honena ny mahazo anay zanak'olombelona ankehitriny. Tsisy miafina aminao fa dia ao anatin'ny alahelo izao tontolo izao no ny fahafatesana. Ianao nefa mampanantena ankehitriny fa fananganana ny maty sy fiainana ianao. Misaotra anao izay tompo, satria misy zany fanantenana ny amin'ny fitsanganan'ny tena ny maty zany ho an'izao tontolo izao. Misaotra anao koa izay fanambaranao taminay, fa dia Andriamanitra miteny ianao, ary ny teninao no entinao mampahery sy mampionina anay, izay vesara ny fahoriana, ny tepitepy, ny fimonomononana. Ianao kosa manome teny, fampiononana sy fampaherezana, manamaivana ny mafesatra aminay. Izay miaino anatin'ny fahafatesana, miaino anatin'ny toe-javatsarotra maro samihafa, kanefa indro ianao te hamoaka anay ao anatin'izany. Tompo, ampaherezinao zay mba hampandroso anao ao tokantranonay, mba ho confine miaraka aminao tokoa zahay, mba hanananay fahafahana. Misaotra anao mandrakarivo zahay, satria Andriamanitra tia anay ny Andriamanitra. Mivavaka ho an'izao tontolo izao zahay tompo, ny mponina rehetra maneran-tany, na izy na izy, meteza mba hijery ny olona no arianao ianao tompo, mba hitodika aminao izao tontolo izao, ka le rahanao izay nalatsaka tao amin'ny azo fijalinany hanafaka izao tontolo izao amin'izao arety mandrikana izao. Mivavaka ho amin'ny ezaka rehetra atao amin'ny fierovana ny fitsaboana ny vahoakanao maneran-tany zahay. Miangavy anao zay tompo, ampaherezo izay manana andraikitra ho amin'izany. Mivavaka ihany koa zahay ho an'ireo mpitsabo, ireo mpikaroka, mba ahitany zay fanafody ampiasainao hitondra fanasitranana ho an'izao tontolo izao. Mametraka am-pelantananao zahay ireo marary rehetra ity aretina ity ankehitriny, ao anatin'ny fangirifiriana mafy, ao ihany koa zay mety efa mitebiteby satria
eo am-piandrasana ny valy ny analisy samihafa. Tompo, ampaherezo izao tontolo izao. Mivavaka ho azy izahay ary mivavaka ho any tsirairay koa. Dia mametraka ny fiainany ankonana eo am-pelantananao izay. Miara Tompo mitoetra amin'izany ankonana izany ka mbo feno fifaliana ny fiombonanay. Dia mba hitombo ny fifankatiavanay eo anivon'ny tokantrano. Tombo ny fankatiavan'ny fiangonana rehetra maneran-tany. Na dia tsy afaka miara-mivavaka sy miara-miambina aza. Izany ary Jesosy no tombavaka tononay. Dia akambanay amin'ny nampianaran'i Jesosy anay manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ho anay, ary mamelany helokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mandraky avy ny tompo mivava, miteny tsara nome mitadidy, iatitinao tontosa isi efa mijery ny atanao milany. Rapanuko tsara ianao, eny tompo fady aminao, ka tanterao ireo adidinao mba ho mpanompo masoa. Mandrapiavy ny tompo miasa, hampitombo ireo talenta azonao, vola fahaizana ao na hery-kono, hanompo ny tompo tsy torona. Rapanompo tsara ianao, eny tompo fady aminao, ka tanterao ireo adidinao mba ho mpanompo masoa. Ry havana malala, milo lalana antsika eny amin'izao tontolo izao ny Tompo, ka manafatra antsika amin'ny alalan'ny teny manao hoe: fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa ny maharesy izao tontolo izao? Afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Tanteraka aminareo rehetra anie izao tsodrano, tononona amin'ny anaran'ny Tompo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra, izay efa niantso anareo ny voninahiny mandrakizay ao amin'i Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, izay hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fifaliana ka manompo ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana, afaka ny ompanahy niona tamin'ny Tompo tamin'ny alalan'izao fampiompivavahana izao. Mirary herinandro sambatra ho an'isa tokantrano, ary manantena ny fankahita amintsika indray amin'ny heriny no toy izao, amin'ny alalan'ny fampiompivavahana.
tsy adinontsika ny fiarahantsika mamaky ny baiboly isan'andro sy ny fiaraha-mivavaka amin'ny alalan'ny conférence telefonika manomboka amin'ny 6 alina. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mandra-peo ny indray ary. Iranilanytra tsara tokoa sy mahafinaritra re, eno zany feony olona maro zay faly tokoa mihira hoe